Mampitombona ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Mivavaka isika. Amin'izao maraina izao dia miantso ny anaranao izahay mba hanolotra ny dera sy ny saotra ary ny hatsa sy ny voninahitra Tompo, satria nivelominao indray izahay ka hatrato ity maraina vaovao ity. Misaotra indrindra Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia vanim-potoana ifamezivezen'ny fampianarana samihafa, ary dia misy amin'izy ireny ny fampianarana sandoka satria manohitra mihitsy an'ilay Jesoa Kristy izay tompontsika. Manoloana an'izany dia mampianatra antsika i apôstôly Jaona ao amin'ny epistiliny voalohany, dia ny Jaona voalohany izany toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Mampianatra antsika izy ny amin'ny tokony atao manoloana ny renim-pampianatra sandoka sy ny fampianarana sandoka ireny. Izao ary no ambarany, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa: ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra: ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesoa Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesoa dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy, izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Amen. Tamin'ny andron'ny Jaona, ary mbola hitantsika taratra ankehitriny izany, dia misy ireo nanasaraka mihitsy an'i Jesoa. Nasarahana ahoana? Misy ireo milaza fa olombelona ihany izy, ary misy koa ireo milaza fa Andriamanitra ihany izy. Jaona eto dia maneho amintsika fa Jesoa dia sady tena olombelona, dia mahalala ny mahazo ny olombelona, no sady tena Andriamanitra ihany koa, ary dia Kristy izy satria voaositra Mesia. Rehefa natao batisa dia nilatsaka taminy ny fanahy masina. Tena olombelona Jesoa ary tena Andriamanitra ihany koa. Dia ireo le manohitra ny maha-Kristy azy, izay le atao hoe Antikristy, voalaza eto ry havako. Ka mba ahazoantsika tsy ho voafitaka ireny dia milaza ary ny apôstôly Jaona hoe: izaho toetra ny fanahy rehetra, fa izay fanahy ny ahafantarantsika ny tena hoe fanahin'Andriamanitra, hoy ny andininy faharoa, dia ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesoa Kristy no avy amin'Andriamanitra. Inona izany? Zava-dehibe amintsika izany ny mino sy mahatoky aloha fa araka ny nambarako teo, ity mpamonjy antsika ity dia tena olombelona, ary raha tsy nataon'Andriamanitra olombelona izy dia tsy mahafantatra ny mahazo ny olombelona. Dia ilay olombelona mpanota izany, izay le hoe Jesoa tonga tamin'ny nofo ry havana. Ary faharoa dia tena Andriamanitra izy satria teraka sy nitorotoronina avy amin'ny fanahy, dia ny fanahy masina izany. Dia hitantsika eto ny mazava-dehibe an'izany amin'izao androntsika izao, fa araka ny nambarako teo, betsaka ny mitady mpamonjy, ary misy tokoa tena mahavonjy eto amin'izao tontolo izao, nefa dia tsy avy amin'Andriamanitra izany, tsy avy amin'i Jesoa Kristy izany, fa avy amin'izao tontolo izao ihany izany. Dia ny fampianarana sandoka hita eto amin'izao tontolo izao, koa engany isika kristianina tsy ho voasarika ireny, engany isika kristianina tsy ho voafitaka ireny ry havana. Noho izany ny tonom-bavaka ataontsika izany dia tokana ihany hoe: Andriamanitra, arovy aho amin'ny fampianarana sandoka, arovy aho amin'ny mpampianatra sandoka, arovy aho amin'ny fampianaran-diso, ary arovy aho amin'ny fanahy mamitaka. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.